Mitondra ny fanazavana ihany koa ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena Androany Marena nandritra ny valan-dresaka izay nifanaovany tamin'ireo mpanao gazety fa polisy efajato eo no manao tenue civile no nalefa mandehandeha ny tanàna anamafy izay fitandrovana ny filaminana izay ary nanamara ihany koa izy ireo fa efa fantatra ireo izay tokony anakorotana izay nieritreritra anakorotana tanatin'ity fitaovam-pifidianana ity. Rahantsika milalagamba fa nisy ihany tamin'ny presse écrite ny filazana ny hoe inona no andraikitry polisy amin'izao fotoana fifidiana zao indrindra amin'ny andro androany zay jour J ny dispositif napetraka angamba dia ankoatran'ireo mo règle zay efa napetraka manerana ny tanàna dia ny polisy manana andraikiny manokana mihitsy dia ny fametrahana ny polisy en civil zay manao tsikilo sy manara-maso ny fandeha ny fifidianana rehetrarehetra eran'ny bureau de vote ary manerana ny toerana zay ahina ho mafapana misiny mety ho fetoboa ny fanakorotanana satria raha tsika malala fa efa mandeha ny resaka amin'izao fotoana zao fa isy ireo mpanakorotana rehefa hita fa tsy ho tafita ny vaton zareo dia eo ny mety ho anombohany fikorotanana. Ny andraikitry ny polisy any amin'izao fotoana zao dia midémantelé an'io réseau io manara-maso akaikiny io rehefa hita fa mitombona le izy dia mandray ny andraikitry zay mampandray avy hatrany ireo sur terrain. Ny sur terrain moa dia fantatra reo tsara fa misy ny mo mipetraka eny akaikaikiny dia ny toby toeram-pifidianana ireny zay tsy lavitra loatra fa rehefa misy ny réquisition atao bureau de vote vonona avy hatrany mandateraka ohatrany zavatra niseho tamin'ny fianaratsoa zay efa herinareo angamba tamin'ny filazam-baovao teo fa nisy candidat anankiray mosambotra tamin'ny fianaratsoa no misangy fihetsika fanakorotana zany. Eo amin'izay resaka fanakorotana zay indrindra monsieur le ministre efa hita soritra hoe izavy ireo hoe eritreretina izany hoe tafidrina zany fanakorotana zany. Zay indrindra io moa zany misy tsiambaratelo ihany ny fian'izany fa izay ao polisy-pirenena dia efa maharaka an'ireo olona izay miketriketrika sy mikotrokotroka an'izany fa saingy ny pirofo moa raha tsy manao izy tatra flagrant délit vo azo ampiarina fa eo amin'ny fanomanana izy dia efa manara-maso andreo akaiky zay fa misy tokoa olona manana ny toerana maizy anazy tafiditra amin'izany fikonokononona fanakorotana izy. Ankoatry ny teny Fianarantsoa efa misy ve mitrandrana fanakorotana na mitanga tsy atana? Fianarantsoa aloha zao hatramin'izao nazao vaovao ary misy fisamborana fa ny sasa moa efa entsika ihany amin'ny mivantana ihany amin'ireo radio pravavy maromaro fa mizotra misy ihany ny anomalie kelikely fa iny zao zavatra ngezabe aloha zay tsy ekena mihitsy satria efa napetraka lalàna ny resaka hoe isoloir nefa tsy eken'ireo fa dia asorona ohatran'izay no natolany fisamborana ka dia mandray ny andraika fa napilamina na mety atanina rivo na ny any amin'ny province.